Oram-pahavaratra, toerana maro no mahazo fampitandremana amin'ny lokomena. Fahabetsahany rotsakorana, dibon-drano ny ankamaroan'ireo faritra iva. Fifidianana ho filohan'ny vondrona afrikanina, efa nampoizina ny FARC ny makandidana tolotra Madagasikara. Mahantra amin'ny lafin-drehetra ny malagasy ankehitriny, sahirana arabola, sahirana arakasa, sahirana ara-fandriam-pahalemana, sahirana ara-toekarena, ary ny tena loza dia mbola sahirana ara-faneho-kevitra ihany koa. Feziny mpitondra amin'izay itiavana azy ka tsy mahakofoka. 7 tapitrisa no isan'ny malagasy. Noho izany, tokony hisy hevitra 7 tapitrisa eto Madagasikara raha tena samy mahatsiaro ho tompon'andraikitra sy tompon'ny firenena ny tsirairay. Tokony tsy ho raisina fahavalo ihany koa ny hevitry ny 7 tapitrisa io raha toka manakinana ny fanjakana, fa tokony ho raisina izany ary henoina mba hoentina mitondra ny tena atao hoe fampandrosoana marina, hoy ny solombavam-bahoaka ny sady minisitra teo aloha Joasy Eleonor. Ny firenentsika mahantra latsaka ankaterena eo amin'ny lafiny akatoekarena, fa ohatra ny tonga aty amin'ny lafiny faneho-kevitra koa izay fahasahiranana sy fahalatsahana ankaterena zay, satria voageja ihany koa zany le feon'ny vahoaka, voageja ihany koa zany ny feon'ny fieritreretan'ny vahoaka sy ny zo izay petraka mazava ao anatin'ny lalam-panorenana hitondra faneho-kevitra eto amin'ny firenena. Hevitra ve moa akaiza, hevitra ne tsy mahafaty, ary fombantsika fiteny malagasy mihitsy zany hoe miady hevitra, ka maninona rehefa mba misy hevitra samihafa no tsy avela fotsiny samy aneony azy dia anjarany tsirairay ny mahita izay andraisany azy. Zay zany le demokrasia eritreretina hoe tokony izy, fa zao zany ohatrany hoe mandeha tokana ny hevitra voizina eto amin'ny firenena, ka raha misy ny tsy mifanandrify amin'iny dia tapenana, sakanana, samborina mihitsy moa zany dia mampalahelo izay zavatra izay, satria raha hevitra tokana no iseho eto amin'ny firenena misy vahoaka tapitrisany, za mino fa tsy araka ny tokony ho izy izay zavatra izay. Fa raha tapitrisany vahoaka, tokony hatapitrisany koa ny hevitra ivoaka eto amin'ity firenena ity. Raha tapitrisany vahoaka, tokony hisy ny fahasamihafana. Raha tapitrisany vahoaka, tokony maro ny hevitra ivoaka, araka ny fomba fiteny hoe ny hevitra tsy azo raha tsy amin'ny olombelona, ny hevitry ny maro mahatakadavitra fa tsy hevitra tokana. Ka tokony ho arena ho antsika ny fahasamihafan-kevitra, isan'ny lesoka mahatonga ny firenentsika hitarazoka ara-fampandrosoana, satria hevitra vondron'olombitsy sy antokotokana no manjaka eto, ho hiatrany ny fanazavany. Raha fampandrosoana ny tadiavintsika eto amin'ny firenena dia tokony izay hevitra maro hitondra ny tsaratsara kokoa izay, hevitry ny maro izay mitarika makany amin'ny fanatsarana no tokony ataontsika fomba fiasa, ny tokony ataontsika malalaka eto amin'ity firenena ity, satria ny gasy manan-kevitra, satria ny gasy manana ny feon'ny fieritreretany, satria ny vahoaka malagasy miandrandra fampandrosoana ary te handray anjara amin'izany, ka raha misy hevitra tiany hoentina dia tokony ho raisina. Fa matetika nefany rehefa misy hevitra mifanohitra dia ohatrany hoe apetraka ho fahavalo ary tsy hipetraka mihitsy raha tsy katsanana zany hevitra hafa zany. Ilaina ny fanoherana, ilaina ny tsy fitovian-kevitra hitondra fifanantonana sy fifandresen-dahatra. Sarotra no avy ara-politika sy ny demokrasia ho an'i Madagasikara. Raha izao zava-misy eto amin'ny firenena izao, ho hiatrany ity solombavam-bahoaka no sady minisitra teo aloha ity. Adino ny sata no safidin'ilay firenena, fa manomboka miroso amina fametrahana sata hafa ny fomba fitantanana ny firenena. Mila mahatsiaro tena ho tompon'andraikitra andrehetra, ho ihany Joasy Eleonor, mba ahazahoana tena mamerina amin'ny laony ny zava-misy eto amin'ny firenena, ka ho tena demokrasia marina no hisy eto, afaty sy feon-dakiloso tokana ara-bakteny. Fifidianana telo no tokony tanteraina eto Madagasikara amin'izao. Voalohany amin'izany,
ny famerenana ny fifidianana ho ben'ny tanàna amin'ireo commune ampolony mahery izay nodidiny fitsarana fa mila averiny. Hatramin'izao anefa mbola tsy misy vaovao mikasika ny daty amerenana ireo fifidianana ireo. Ny vomera maleo tena amsahana ny fifidianana ny laza fa mbola miandry ny didy ho avoaky ny filakevim-panjakana vao ho an'olotra daty. Toa mampanainy maro arak'izany ny iverenan'ny zavanisy 5 taona lasa ka délégationna manokana no apetraka tamin'ireo commune rehefa resy ny candidat-panjakana tamin'ireo toerana ireo. Azo adika ho fahasahiranana ara-bola ihany koa ny zavamisy satria tsy ao anatin'ny teti-bola-panjakana ny vola amerenana ireo fifidianana ireo hoy ny fanehoan-kevitra. Samy niainana izany sika tamin'ny mandat ny maire be ny tanàna teo aloha fa nisy ihany koa ny tokony naverina nefa ny tsy tanteraka mihitsy ny famerenana ny fifidianana ny tompon'andraikitra amin'izany no mahalala ny antony. Ohatra hoe tao Moramanga Morondava ohatra tany aminay tany amin'ny distrikta Vangaindrano nisy fifidianana ihany koa amin'ny ampahany tokony naverina tsy tanteraka sanatria hoe dia mbola ho izay indray no ivoaka amin'ity indray mitoraka ty. Alaim-panahy ihany moa ny tena miteny hoe misy antony tao matoa tsy naverina le izy satria matetika zany ny candidat tiana ho tafita no everina hoe sao dia tsy mahatosika satria raha miverina reny fifidianana reny dia le candidat teo ihany no milatsaka ka raha hita hoe tsy mahatosika dia ohatrany tsy dia mamparisika ny amerenana azy zay aloha ray. Eo koa ny lafiny ara-bola tsy misoratra anatin'ny teti-bola ny fanatanterahana ny reny fifidianana tamin'ny ampahany reny dia zay koa angamba ny antony ray. Aina manaraka an'io ihany koa ny fifidianana olona sy lehibe ny faritra. Ny faranteo ny ben'ny tanàna ihany no nanatanteraka ny fifidianana olona satria natao gouvernoura ny lehiben'ireo faritra izany hoe olom-boatendry fa tsy olom-bofidy kanefa tokony ho fifidianana no anaovana na ametrahana ny lehiben'ny faritra raha ny fanazavana. Matoa zany mbola tsy apetraka reny rafitra reny satria hoe tsy tiana aleo tena ny faritra, tsy tiana izaka tena ny faritra ka afaka ampandroso ny ao anivon'izany faritra zany sy andray ny fanapahan-kevitra ny fanandrify amin'izay mba mety ho lahara-pahamena eny anivon'ny faritra. Zay zany ny fanontaniana mipetraka satria mandat faharoa zao mbola tsy niroso isika, mbola olom-boatendry daholo izay mifanaraka amin'ny sain'ny mpitondra fa tsy voatery mifanaraka amin'ny sain'ny vahoaka ao anivon'ilay faritra ka samy manana ny lahara-pahamehany tiana apetraka ireo. Mazava ny voalazany lalàna fa olom-bofidy ny lehiben'ny faritra fa tsy olom-boatendry. Misy fiantraikany goavana amin'ny fampandrosoana tokony iainga eny fotony io fanapahan-kevitra raisin'ny fanjakana io. Raha ny fanazavana satria lasa ny hevitry ny mpanendry no entina mitondra ny faritra fa tsy hevitry ny vahoaka ny fidy sy nametraka fitokisana ho an'ny lehiben'ny faritra hoy hatrany ny fanazavana. Ny ministry ny raharaham-bahiny Djibousiana Mahmoud Ali Youssouf no voafidy ho filohan'ny vomera ny vondrona afrikanina vaovao andimby ny Moussa Faki Mahamat izay nitantana voalo taona ity vondrona ity. Firenena 740 tamin'ny 520 nandray anjara tamin'ny fifidianana ka tany amin'ny fihodinana voalohany dia efa hita taratra ny faharesentsika satria Raila Odinga nahazo vato 20, 80 ny an'ny Ali Youssouf ary 10 ny an'ny Richard Randriamandrato izay candidat avy amin'ny fanjakana malagasy. Firenena iray no nanao vato maty. Niena ampitoerana nisa azon'ny candidat-ny Madagasikara ka tamin'ny fihodinana faharoa dia vato 20 no azon'ny Raila Odinga, 70 ny an'ny Ali Youssouf ary 7 ny an'ny Richard Randriamandrato. Tamin'ny fihodinana fahatelo Raila Odinga nahazo isa 20, ary Ali Youssouf 13, Richard Randriamandrato 10 ka nintsana teo ny candidat natolotry Madagasikara. Ny fihodinana faefatra Raila Odinga 20, Ali Youssouf 10, Richard Randriamandrato 2. Nialandarana ny alohan'ny fihodinana fahina ny candidat Raila Odinga izay nisokajiana ho tsara toerana hatrany am-boalohany any ka lany teo amin'ny fihodinana fafito tamin'ny Isam-Bato 13 amin'ny 720 i Mahmoud Ali Youssouf izay candidat natolotry Djibouti satria tsy maintsy ny roam-pahatelony amin'ny mpifidy no azo izay vao mandresy. Efa nampoizina iny vokatriny satria mitaky fepetra maro ny fametrahana candidat amina fifidianana tahaka ireny hoy ny ambasadoriny Madagasikara teo aloha tany Addis Abeba Rakoto Arvony Jean-Pierre.
raha tsy laza i Madagasikara saingy ny atsara vela tsy fotsiny ireo firenena pray fiakambanana amintsika koa ny fanamafisana. Raha tsy laza mihitsy fa zany hoe noho ny diplomasia noho ny fiarahamoniny firenena samy firenena dia malala fomba sy tsy manaratsy ny firenena amantsika zany satria raisina tsotsotra haingakaingana fotsiny dia i Madagasikara dia membre feno amin'ny SADC. Formakaraka an'izany koa Madagasikara dia membre feno ary mpitarika koa amin'ny atao hoe le vondrona kely temy ranomasimbe indiana atao hoe COI. Fahaefatra ary tsy ny kely fa zava-dehibe ary amin'ny Afrika Atsinanana dia misy ny COMESA. Tsika koa dia membre de bureau tsika ary mavitrika be eo ary tsy azo hodina tsy hita fa hatramin'ny elaka hatramin'izao dia mavitrika be ny atao hoe francophonie eran'izao tontolo izao sy ny région Afrika i Madagasikara. Izany rehetra zany raha ohatra hoe point de vue lafiny géopolitique zany tokony hatanjaka be mihitsy zany Madagasikara amin'izay eritreritra tiany atao na candidature na programme na inona tiano aroso any tokony ho tsara nefa reny ny valiny satria nahoana satria malala fomba fotsiny ny olona fa tsy manohana antsika mihitsy tsy mankato zatra ataontsika zany ny firenena rehetra miaraka amintsika amin'ireny vondrona reny. Zay nahazo ilazana azy zany. Raha ny fahitako manokana aloha dia tsy ampy tsy moramora mihitsy manomana zatra manomana élection ohatran'izany. Tsy ampy zany teo amin'ny lafin'ny diplomasia ny fanomanana. Lay atao hoe ady hevitra fifanantonana amin'ny teny diplomatique izy moa atao hoe lobbying. Lobbying anaovan'io tsy ampy. Tsy haiko na kely nataon'ny ambasaditsika tany Addis Abeba na kely nataon'ny raha mbahiny tsy fantatro loha zay na kely azy fa ohatrany tsy ampy le izy ohatrany tsy tena atao loatra ny faritra tokony naovantsika ny lobbying na fananao an'iny. Ireny no vokatry ny karazana sotasota politika isan'ny tsara toerana tamin'iny fifidianana izay filohan'ny vondrona afrikanina iny ny filoha teo aloha Rajaona Ramampianina Hery saingy naleo ny fanjakana malagasy olo ilay toerana toy izay ho ankavana araky ny fomba fiteny noho ny sotasota politika sy ny ambopodisy toerana ho iatrany ny fanazavana. Napoizina mihitsy fa ireny ny vokatra itrango eo. Ny antony dia tsotra fotsiny ihany raha le candidat zay novolavolaina sy nanolo-tena teo aloha dia nanana chance betsaka mihitsy satria manana laza sy manana traikefa azo jerena eo amin'ny fitondrana dia nisy chance. Ty nalefa tamin'ity faharoa indray tena mbola takona mafy dia mafy mihitsy takona be dia be mihitsy amin'ny zavatra nataon'ny fanjakana malagasy ny aran'izy io noho izany kely dia kely azo lazany hoe tsy nisy mihitsy ny chance ho an'io candidat io zany. Ministry ny raharaham-bahiny sy ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena tao Djibouti nanomboka ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020 izao i Mahmoud Ali Youssouf. Izany hoe manana traikefa tsara ary mafy amin'ny resaka diplomasia. Tsy mahagaga raha toka na vita nandresy lahatra ireo mpitondra afrikanina. Azo heverina ho fanapahan-kevitra manatantara ho an'ny kontinanta ary manamarika kiondalana lehibe ho an'ny Afrika sy manambara ny fanoloran-tena ny vondrona afrikanina amin'ny diplomasia sy fiaraha-miasa ary fampandrosoana maritra ny fiakarana eo amin'ny toeran'io ho iatrany ambasador'ny Madagasikara teo aloha tany Addis Abeba ity. Eny amin'ny 70% ireo traboina ao ampita-tafika ka mitsinjara amina fokotany 450 raisina eto an'ity ivitoerana fandraisana traboina ity. Ponina avy ao amin'ny fokotany avara-tetezana sy ampita-tafika vaovao avokoa izay mipetraka manamorona ny renirano Sisondy. Amin'ireo traboina ireo no zaza latsaky ny 9 volana raha toka miisa 4 no vehivavy bevoka. Mijanona ny asa fivelomana aloha hatreto satria lasa mianitrano ataon'ny vatan-dehilahy raha ny fanazavana. Famelomantena fa andeha hoaiza moa dia tany ty trabony ty zay dia tsy maintsy mijanona kely aloha le asa any. Eto aloha ny atoandro zao ohatry zany ny riva sy ny maraina zany ohatry zany daholo fa ny amin'ny riva no kambam-be ato ny fandrahoana. Nene zao amin'izao vao avy nanadika zay mbola riam-potaka be ny ohatrany. Fa ny rano efa nihena. Efa nihena ny rano fa mbola be riam-potaka be zany izy. Dia netana zany zao iza daholo. Ao ohatrany ao mbola mihiboka fotsiny antokantona fotsiny ao sasany eo. Ie. Ianao vao teraka voafio. Vao herinandro. Dia ahoana ny fiampianana zany lasa mifindratsy dia mety manao ahoana? Samy hafa mihitsy aloha le hoe any chance ety amin'olona fa rehefa misy ale fotsiny aloha dia izay saoranan'Andriamanitra.
ny ao an-trano mihitsy ny anay ny tonga ny rano misasaka mihitsy ny trano napekapekarina fotsiny ao an-trano daholo fa napekarina fotsiny le dossier sy ny fomba fitaovana ankizy fianarana ankizy ireny no napekarina tapaka daholo mihitsy aloha zany fitadiavam-bola maintsy mijanona ato aloha dia manahirana koa le hoe ny olona efa mba mampiatrana anao nefa ny anao to dia andeha fotsiny. Zay zao ohatsy hoe mahandro any an-trano dia le vary sarinanay teo zao nangalanay ny nanjahoana trano hoan'ny ra-tany fa tsisy vola mihitsy tsy maharaka mihitsy le rafozanay eny miady rery koa izy mamelona anay fa izay olona valo velominy zao ndray izay ndray samy manana fandrinany ohatra hoe ray zao dia fianakaviana ray ohatrany zao izay olona roa dia fianakaviana roa zay eto amin'ity fandrina ity dia nao ambany mbola tsy efa fandrinanay io ambony fa tsy miaraka hoe miarakaraka be dia amin'ny alina ampidininy rehefa fandrina miakatsakatsy ireny dia amin'iny izay mafelapelatra amin'iny daholo izay matory amin'ny alina fa tsy mikambakambana be hoe miara-matory daholo. Hatreny amin'ny fisasahan'ny rindrina ny rano raha hita dia an-toerana mbola fotaka mandrevo no mameno ny gorodona ho an'ireo trano sasany na dia efa nidina aza ny rano. Tsy maintsy ny zaza amam-behivavy no alefa mamonjy ny toerana fitobiana satria na ireo biby fiompy tsy afaka avela fotsiny ihany koa hoy ity raim-pianakaviana iray nanaovana fanadiadiana izay ny safidiny tsy ala amin'ny trano fonenany. Miaraka amin'ny olona izay fa manadio izay zao no eto manadio trano zao nataona eto fa tsy ihana satria le vady aman-janakay zao efa any amin'ny toerana avy miaraka amin'ny olona eny daholo fa ny lehilahy zany dia manao izay ihana satria toy zao vao diovina lalana aty mbola ho diovina sabotsy zany rano dia efa niakatra be taty dia alahady izy any somary nidina kely dia androany alina iny izy dia efa lasa indray ny rano zao atraty aminay zao ny rano dia ty eo amin'ny tratranay ambony tratranay teo ambanin'ny tenda kely moa zany ny entanay zao natao fango ao amin'ny atrano ao zany hoe misy poripozy le fandrina dia mba tsy tratran'le rano le any amin'ny farany ambony iny dia ao nafatratra tolotolotolo tsy aty zany tsy alana olona lehilahy zany mijanona trano foana fa le vehivavy mivady aman-janaka sy ny ankizy kely miala any ohatran'izay le izy. Tsy ara-dalàna daholo ny fanorenana trano manamorona ny rano hoy ny ben'ny tanàna Ampitatafika ka tsy fandrodanana intsony no atao fa vahaolana. Voalan'ny 703 no traboina nanomboka ny 14 febroary lasa teo ka hatramin'izao ary mitsinjara amina toerana miisa roa. Ity aneny no taona vitsy traboina indrindra amin'isy teto amin'ny commune Ampitatafika hatramin'izay engany mba ho tapitra koa le fiakarana ny rano fa efa nisy fotoana ane teto amin'ny commune Ampitatafika 4000 sinistre zany ny pika teto dia tamin'izany ara nahita toerana nasianandreo olonreo mahita toerana asianan'le olona na miakatra ataontsika hoe sanatra vavava mbola tafiakatra 4000 raha misy toerana asianandreo olonreo ka toerana tena hoe misy construction any amin'ny CEG malalaka tsara ka fa le olona te hisoratra anarana mba hahazo lay fanampiana tsy dia avadiky ny olona sasany le izy hoe tsy ombony le toerana asiana azy 052 loi 2015 052 milaza ny resaka construction illicite dia raha antsika malala ngamba mifahantrano malagasy aloha raha izay. Ny faharoa misy officier ny ao anatin'ireo construction illicite ireo. Ny fahatelo marina fa efa misy le lalàna fa mahabe ny tanànanay dia everina fa tokony mirona kokoa mankany amin'ny resaka fanomezana lohatrano an'ireo no tokony atao na resaka le taniny zareo zany mba tokony arovana ihany mantra ane le vahoaka misy toerana afaka ametrahan'ny commune azy fa mila foto-dravitra azy zany rehetra zany. Omaly somary nisy ny fahasahiranana tamin'ny sakafo ireto traboina ireto ka ny ben'ny tanàna Ampitatafika no niantoka ny sakafo masaka ho an'ny Omaly. Ny ariva vita sakafo kosa no tonga ny fanampiana avy amin'ny BNGRC raha ny fanadiadiana. Vary 7 gony amin'ny 10 kilao sy voamaina 2 gony amin'ny 10 kilao ary menaka 430 litatra sy macaroni 7 sachet no fanampiana azon'izy ireo avy amin'ny BNGRC izay nandray an-tanàna manokana ireto traboina ireto. Raha atao kazo tsotra dia fanampiana ho ana tokantrano 430 izany. Samy mahandro any an-tokantrano ny maraina sy ny antoandro fa ny ariva no mitambatra ny fandrahoana sakafo raha ny fanadiadiana.
efa somary nidina ny rano eny amin'ireo toerana voakasika nandritra ny fandalovanay tamin'ireo fokotany idibo-drano ireo. Andavamamba, Besarety, Andravoangy, Anosy sy ny akamaroany ireo faritra ivy eto Antananarivo renivohitra dia tondraky ny rano avokoa raha vao avy maharitra kely ny orana. Manonja ny rano eny an'arabe, tafakatra hatreny amin'ny lalana ireo mpandeha tongotra ny rano ka voatohintohina ny fifamezivezena sy ny fitadiavam-bola ny akamaroany mponina amin'ireo toerana ireo. Izy aloha zany rehefa avy orana izy dia ohatr'izao foana eto aminay amin'ilay fizarinana resaka ranona resaka nina va hoe surtout hoe mitsofoka amin'ny mandeha radakady fotsiny zao am'izao manomboka tamin'ny décembre sy novembre iny miakatra foana ny rano isan'andro isan'andro dia mijaly ny mponao zany tena mponao zany mijaly mihitsy amin'izao tsika miresaka zao. Ho anay sy mivarotra moa ilay izy tena misy fiantraikany be mihitsy satria ilay olona tokony handeha aminay ara zany lasa aty moa tsy dia tapaka ny lalàna koa raha vaty raha misy rano daholo dia ilay olona tokony ao ny tokony ao aty aminay na aminay na amin'ny asanay na amin'ny mpivarotra dia lasa tsy samy tsy mankaty ilay olona satria misy rano amin'ilay izay andehanan'ilay olona. Tsy vita ny manimba ny fitadiavam-bola andavanandro ny fiakaran'ny rano tahaka izao fa miteraka voka-dratsy goavana ihany koa amin'ny fahasalaman'ny mponina raha nambarana izy ireo. Fanampin'izany ny fisian'ireo dalina tsy misarona kanefa difotry ny rano ka miteraka loza ho an'ireo mpivezivezy. Makarary olona io tafiditra ao an-tranon'ny olona ireny efa rano daholo zao ny ao an-tranon'ireo olona ambanimbaninyity rano ity efa feno rano daholo. Ny fiantraikany manimba zavatra io tsy mba ny voditranon'olona voalohany faharoa ny aretina hoentin'io rano koa tsy fantatra mety makarary io. Zay raha mitarika olona eto zao malailay ny tongotra zay na avy amin'ny microbe zany na inona raha ny tena marina tokony jereny fanjakana mihitsy zany ny solution. Tsy haiko hoe asina pont miakatra ve na atao ahoana zany jerena zany solution mba tsy ampijalony vahoaka ohatr'izao. Ny zavatra mampalahelo manko zany dia le mpianatra mihitsy teo zao nisy ankizy kely nilatsaka teo tamin'ny maraina tery amin'ny rimotera ry nilatsaka tao le ankizy anankiroa dia zay zany tena atahorana le ain'olona misy koa ny rano misy lavaka ao io mamoaka ny rano makany latsaka tao le ankizy dia zay ny tena zavatra mampalahelo fa tokony mba jerena. Etaetan'ny mponina ety amin'ny faritra iva arak'izany nijeren'ny tompona andraikitra ny olana ety toy ny fantsenitsenana sy ny tsy fampiny ireo lakan-drano ivariana ny rano izay fototra mampiakatra ny rano rehefa vanim-potoana ny fahavaratra toy izao. Fa olana maharitra sy matipaika no andrasana izy ireo mba tsy hiverena ny olana tahaka izao. Ny etahitanay zany dia mifanirinay mba tsy hisiany rano satria na fitadiavanay raha tsy mety mihitsy amin'ilay tsy aminay rehetra zany fa ny olona rehetrarehetra mitady vola rehetrarehetra mpihatra voangy ty. Efa nisy any zany manamanam-boninahitra ny jerany fa ohatrany tsy haiko hoe jerevana izy zalahy fotsiny ve sa ahoana fa tonga eo ry zareo dia mijery dia maka sary dia izay nataony. Raikitra ny filanjana sora-baventy na mahavaky tanàna teto Imeritsy Atosika androany. Nanako ako ny filazana fa tsy ekena ny fametrahana pike tsy nisy teny rana fa avy hatrany dia bodongerona amin'ny tanin'olona. Mponina avy ao amin'ny fokotany miadam-ponina sy ambohibololona iretona ny tsy fahafaliana no nitetika asa Tanamasoandro izay nataon'ny fanjakana bodongerona eto Imeritsy Atosika ireto. Nilaza ireo mponina fa anome taratasy be ny tanàna sy ny solom-bava-bahoaka mahakasika ity raharaha ity satria tsy rarina ny famoretana ny vahoaka amin'ny tany ny ataon'ny fanjakana hoy ny fanamafisana. Satria isika dia tanteraka tokoa ilay fitenenana manao hoe kamboto velony ray raha ny fanjakana fohy be no antenay satria inona ny antony efa iditra efa taona telo taona zao nitetika asa Tanamasoandro tsy misy na teny ray-mbava aza fanekena na fampiresahana antsika mazava momba zany tetika asa izany fa ny mpitolo ataon'ny mpitondra fanjakana dia ny hoe aka ny tanitsika hatramin'ny farany ary zay indrindra ny nanaovantsika izao hetsika izao satria tsy manaiky tsika ny angalana ny tanitsika na idiko vy io na anidiko vorona noho izany antony zany dia efa nateritsika tao ny taratasin'Andriamato solom-bava-bahoaka izay voafidy teto Arivomamo itika nandalo teo amin'ny total teo tonga eto amin'ny commune kosa tsika hitaraina ny be ny tanàna anatitra ny taratasy fitarainantsika izany fahavoazantsika izany amin'ny fangalana ny tanitsika mba hitaraina amin'ny ray aman-dreny dia
ngamba tsotsiny andriamatobe ny tanàna miangavy anao izahay mba anloranay an'izao taratasy fitarainana izao sy netaetany reto vahoaka zay potika ao anatin'ny andezesy amboletra ataon'ny tetikasa Tanamasoandro. Nilaza ny be ny tanàna taorian'ny fampiresahana tamin'ireto vahoaka ireto fa voaray ny fitarainan'izy ireo. Tsy tompona andraikitra no sady tsy mpanapa-kevitra kosa nefa ny tenany raha ny fanazavana trany. Raha tsy aivina dia tetsy ambotro manjaka ny fikasana voalohany hoe anaovana ny tetikasa Tanamasoandro. Nafindra eny Meritsa Tosika indray izany rehefa notoerin'ny mponina tetsy ambotro manjaka ny fanotovana ny tanin'izy ireo na dia ny ziriziro mafy aza ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana. Andrasana ny fivoaram-baovao. Sehatra maro no voakasika manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro, indrindra amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ny sehatra hiara ny fahavoazana betsaka manoloana izany ny varotra, indrindra ireo mpivarotra eny amoron-dalana raha ny fanazavana izy ireo. Zara raha mahalafo anatin'ny iray andro, vitsy ireo mpiantsena noho ny toetrandro sy ny fiandronan'ny rano manamorona ny arabe fivarotana raha ny fanazavana hatrany. Tsy misy tsena mihitsy rehefa fahavaratra ohatr'izao. Ny rano aty, rano misy rano, ny fotaka mamely, tsena tsisy, tsy manam-bola ny olona. Tsisy olona mandalo moa tsisy varotana amin'ilay rano be dia tsisy varotana mihitsy. Enany entana mihitsy ary lany masoka reny amin'ilay varotra eny indray andro dia avy ny orana dia tsisy varotana raha pitsy. Dia miandro izay faharitsan'ilay rano eto moa zany tena ataonay reva hoe misy rano miakatra ohatr'izao. Efa tsy ritsa moa dia mody. Mihena araka izany ny entana lafo anatin'ny herinandro ary zara raha misy tombony ampandehanana ny ao an-tokantrano izany ireo mpivarotra. Tsy maintsy miroso amin'ny fanaovana vatinasa mba hanefana ireo adidy amin'ny fiainana andavanandro. Mafy zao ny miaina amin'izany zara tsisy vola mihitsy ny olona amin'izao. Ahorona rehefa avy ny orana dia tsy maintsy ahorona dia mody. Na amin'ny 12 ary ny orana avy dia efa tsy maintsy mody. Tsy maintsy mitady vatinasa atao tsy zao tsisy. Milatsaka ambany be mihitsy zany ny anaka izany ny amidinao androano lafinao androano lany rapitsy rehefa tsy mivarotra ianao tena lasa tsy mety le esaka varotra amin'ilay rano be. Mafimafy ny fiatrehana ny vanim-potoana ny fahavaratra ho an'ireo mivelona amin'ny sehatra tsy miankina tahaka itony raha ny nambaran'ireo mpivarotra hatrany. Ahorona avy hatrany ny entana vatany vao milatsaka ny orana. Manoloana izany, manampaniriana ny hiditra anaty sehatra manara-dalàna kokoa toy ny fidirana anaty tsena izy ireo, izay andrandrana izy ireo hatrany ny tompona andraikitra manoloana izany. Noho ny fisian'ny zone de convergence intertropicale, itoy ato anatin'ny 3 andro manaraka ny oram-pahavaratra saika manerana ny Madagasikara, raha ny fanazavana nentiny avy ao amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Faritra maro manerana ny nosy no azo rotsakorana betsaka mandritra izany. Tena antony mampisy ny rotsakorana moa zany amin'izao fotoana izao dia manino zany tandry aty amintsika zany zao eto Madagasikara mandalo eto mihitsy ny apahany amin'ilay zone de convergence intertropicale izay nisy mamaritra indrindra ny voninandro fahavaratra ho any aty amin'ny ila-bolantany misy antsika moa zany na ho any amin'ny ila-bolantany avaratra ihany koa zay. Atao anatin'ny 3 andro dia mbola hita taratra zay mbola mipetraka hatrany ny toy ny eto amin'ny faritra Lalamanga indrindra ny eto Antananarivo renivohitra zany. Voakasiky ny fahabetsahan'ny rotsakorana sy mahazo ny fampitandremana amin'ny loko mena ny faritra Vatovavy, Antananarivo renivohitra, Avaradrano sy Antsimondrano, Ambohidratrimo, ny distrika Anandramasina, Manjakandriana, Moramanga, Antanambao Manampotsy, Anosy-Beanala, Marolambo ary Manoro. Mahazo ny fampitandremana amin'ny loko mavo kosa ny faritra Vakinankaratra sy Itasy. Somary nalefaka ny rotsakorana tamin'ireo faritra roa ireo androany, raha iamafy kokoa zany amin'ny 2 andro manaraka. Nanamafy hatrany avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, ny hitandremany rehetra manoloana izany, na dia ireo voasokajy io faritra mavo aza raha ny loharanom-baovao.
Mitohatra ny olona ny tsy fampindrana eto Antananarivo renivohitra ankehitriny. Eny fa na dia nisesisesy aza ny Rotsakorana herinandro vitsivitsy izay. Toerana maro no fahirano, voatery miantehatra amin'ny rano amin'ny bonbonina toy ny ety amin'ny faritry Mozole, avaratra Katso. Mitaraina ireo mponina voakasika manoloana izany. Taraiky ny fahatongavan'ny rano amin'ny bonbonina, misy fotoana aza tsy tonga mihitsy izany ao anatin'ny iray andro raha ny fanazavana. Le zany misy tonga zany le rano manafatra zay zany satria efa ohatrany hoe misy numéro afaka atsona, misy fotoana miantso zany zay dia hoe resaka hoe mandeha daholo le tôbila zany dia miantso zay dia hoe mbola tsisy tôbila aloha fa ohatra zao fa anona tonga ohatr'izao. Dia misy koa moa zany efa niteny zany hoe aloha endreketanay zany ty bonbona 77 ty am'le tôbila mitondra dia ohatrany le any zany miteny efa lasa ny rano 77 nefa ny rano tsy tonga aty. Misy koa zany nefa ohatrany hoe avadika ry zareo zany le BL zany ohatrany hoe BL 77 lasa mivadika ana amin'ny anona ny moa zany tsy haiko hoe tsy dia hidiranay loatra zany iny fa misy moa zany tsy tonga anatin'ny ray andro nefa le bidon milahatra be. Bonbonina 77 Mozole be bidon milahatra foana tozoro tena hoe tena misy fotoana raha tena to dia hoe malahelo daholo le olona hoe tsy tonga ny rano dia tena mijaly ohatr'izany zany. Voatery maka rano any Betongolo arak'izany ireo mponina ety rehefa tsy tonga ara-dalàna ny rano amin'ny bonbonina. Simba ny fiariana ho ireo mpivarotra. Voatery akatona mihitsy aza ny tsena rehefa tsy misy ny rano. Dio amin'ny bonbonina isy anaty arisa fa raha hoe tsy tonga ry andro zany dia manomboka mijaly rano ay. Aty misy anay nefa Betongolo ay maka rano efa tsisy io. Efa tena tsy mivarotra efa tsisy rano. Efa tsy haiko raha intsonga zay zao tsy mivarotra tsisy rano. Satria le teo bonbonina teo nateranay dia tsisy rano izy dia hoe aloha raha pitso miandry bonbonina fa dia maka rano dia mivarotritsika. Dia zay nanaovanay izy matra mety raha hoe ohatra hoe tsy tonga roa andro zany bonbonina telo andro tena mijaly be nay ity. Tanetanay zany mba hoe asiana popy zany ity raha hoe netaretam-ponay. Dia hoe mba tonga ity mihitsy le rano fa mijaly be. Sady tapatapaka be koa ngely popy ity teo aloha. Dia zao ambony hoe tena tsy mandeha tsony olo popy amin'izao. Tsy hoe ahoana mihitsy zany mahatonga anazy dia mijaly raha tsisy rano le izy. Taorian'ny filatsahan'ny Rotsakorana amin'ny fanesisesy, tsy misy fiovana raha ny resaka rano ny Jiramano jerena. Toa maika aza ny amafy ireo fahatapahan-drano amin'ny toerana maro. Mangony fotsiny ny kalitaon'ny rano izay tsy mifanaraka intsony amin'ny maharano fisotro madio azy satria dia rano maloto. Tsy azo antoka ny mivoaka ny robinet. Olana mipetraka efa nanaovana fitarainana nandritra ny fotoana ela, saingy mbola tsy nisy alony vahaolana maharitra hatreto raha nambaran'ireo mponina hatrany. Ny fandaran'asa Espresso na Estimating Precipitation with Satellite Observation dia fanampiana ireo sampandrana mpamantatra ny toetry ny andro. Atily mialoha ireo loza voajanahary amin'ny alalan'ny intelligence IT. Dia tetikasa naseho ny Météo France nandritra ny sommet mondial pour l'action sur l'intelligence artificielle. Hitondra fiovana lehibe amin'ny famantarana ny mety ho toetry ny andro ity fandrosoana ity satria mora ny sarany kanefa hiantoka ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ahafahana mamantatra mialoha ireo tranga tsy fahita firy. Ritra ny maire d'Aral ony any Azia Afovoany izy io manelanelana ny Kazakhstan sy Ouzbekistan. Isan'ireo ony lehibe indrindra maneran-tany. Mirefy 7,790 kilometatra toradroa izy ny taona 7,790. Ny zara roa nefa ny maire d'Aral ny taona 2,000 ka 4,000 kilometatra toradroa ny tavela. Ny fiakaran'ny maripana no antony lehibe na rehetra ity ony ity. Fa tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanondranana ireo voly avy amin'ny ranon'ny Aral. Azo lazaina fa isan'ireo loza aran-tontolo iainana lehibe indrindra ity tranga ity raha ny filazan'ny département miady amin'ny désertification eo anivon'ny firenena mikambana. Azo eritreretany mety hitrangan'ny tranga toy ity any amin'ny toeran-kafa toa an'i Afrika, Europe, Moyen-Orient, États-Unis ary any Floride. Antsoina hoe supercule ny oram-baratra matanjaka indrindra eran-tany. Arana tadio avandra lehibe tafio-drivotra mahatratra hatramin'ny 100 kilometatra isan'ora ary tondra-drano izany any amin'ny ankapobeny.
Mifona ny supercule rehefa miona ny rivotra mafana sady mantsiry ny rivotra mangatsiaka izay melanelana eo amin'ny 10 degré Celsius hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana manelanelana azy ireo. Miteraka fikorontanan'ireo rivotra izany ka mahatonga ilay oram-baratra ho faran'izay mahery sy maharitra noho ny fahita mahazatra. Mahatratra 30 km hatramin'ny 50 km ny halavan'ny supercule ary tonga tafakatra 12 km hatramin'ny 20 km ny ahavony. Maharitra hatramin'ny enoro ity oram-baratra ity ary mahavita mitety toerana hatramin'ny 800 km. Mety ahitana io supercule io maneran-tany saingy any États-Unis izy no tena mpiseho matetika. Anakaiky ny tany amin'ny alavirana 103 km ilay astéroïde antsoina hoe Apophis 2707 amin'ny taona 2024. Akaiky dia akaiky ny tany izany ary hita maso manerana ny Europa sy Afrika ka olona 2 miliara eo no ahita izany. 700 metatra moa ny savaivon'ity astéroïde ity ary fotoana tsy manam-paharoa ny siansa ny fandalovany. Nilaza ny astrophysicien Patrick Michael manola io tranga ho avy io fa miamanambana ny isian'ny astéroïde ilatsaka eto ambony tany na dia tsy amin'ity taonjato ity azy izany ka tokony efa eritreritra ny drafitra ahafahantsika miatrika izany. Raha ity Apophis 2707 ity matso ny fandona amin'ny tany dia tanan-dehibe iray no raha any an-dranomasina izy milatsaka dia hiteraka tsunami izay andravarava ihany koa. Tamin'ny taona 2014 no nahitana voalohany any Apophis 2707 efa nanakaiky ny tany izy tamin'ny taona 13 sy 120 saingy tany amin'ny antapitrisan'ny kilometatra no misy azy. Niona tamin'ny Prime Ministre israeliana Benjamin Netanyahu, ny sekretera-panjakana Amerikana Marco Rubio tao Jerusalem ny alahady lasa teo. Fitsidiana voalohan'ny faritra Moyen-Orient ity nataon'ny sekretera-panjakana Amerikana ity ka Israel no nanombohany izany. Ndresaka momba ny tolo-kevitra avy amin'ny filoha Amerikana Donald Trump mikasika ny ampialokaloka maharitra ny vahoaka Palestiniana any ivelan'ny faritra Gaza, indrindra ny Egypta sy Jordanie ny tenany. Etsy andanin'izany, manaiky ny foto-kevitry ny filoha Amerikana i Marco Rubio tamin'ny valan-dresaka ho amin'ny mpanao gazety niarahana tamin'ny Benjamin Netanyahu. Nanizingizina ny sekretera-panjakana Amerikana fa ilaina ny fanovana ho fanarenana ny hoavin'ny Gaza. Nilaza izy fa mitakerim-po ny fanatanterahana ny drafitra nataon'i Donald Trump ary nankasitraka amin'ny fomba fitenin'ny filoha 770 ny États-Unis ny tenany izay nambarany fa mazava sy tsy ampisalasalana. Nasongadin'ny Rubio koa fa tsy maintsy potehana sy foanana tanteraka ny Hamas mba hitandrovana ny fandriampahalemana maharitra, tsy afaka mijanona ho ery ara-mila na ara-pitantanana ny Hamas. Raha mbola misy ery afaka mandrahona amin'ny herisetra dia tsy ho tanteraka mihitsy ny fandriampahalemana raha ny fanazavana trano.